Nilaza mbola tsy navoaray ny anarana vaovao natolotry ny mapara eo amin'ny toeran'ny praiminisitra ny filoam-pirenena androany. Tsy namaly mazava kosa ny filoha amin'izay mety ho fihaonany sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina araky ny filazan'ny mapara hatrany. Tsy mbola nisy ihany koa ny fanendrendran'ny praiminisitra fantatra androany. 300 mahery ireo trahabona ao Mahajanga voalohany. Dibo-drano renivohitr'Boeny tapaka ny famatsiana ny herinaratra ao amin'ny tanàna Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha ampitso no hivoaka an-dranomasina ilay rivo-doza Hélène. Ny ena ho 510 kilometatra isan'ora kosa ny hafainganam-pandehany. Nahitana fiakarany 520 isan-jato ny vidim-piainana tato anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 sy 2024 ity. Antony, ny fitotonganan'ny sandan'ny ariary, ny fampitomboana ny fanondranana sy ny famatsiam-bola avy any ivelany no isany hamary-toerana ny sandam-bola amin'ny fomba maharitra. Azo farany, akingana no nahazahoany ny teratany Alemana iray ny diplôman'ny Guinness ny taona 2024 sy 2024. Fahaizana mamany barika labiera miisa 13 ao anatin'ny iray mitra. Io indray ny zava-bita miavaka entina aminao anio. Ny andindininy avy hatrany. Lasany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone lasany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho anakadikely lafy sy ny manodidina sabotsina mehana alasora sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona ny reto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Za yahay. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihana ny tokantranonao, mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny KOLO TV ampanatana ihany koa no anasananao anaraka ny fampahalaam-baovao hatramin'ny farany. Pedy sosialy araky ny narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao nanomboantsika ny fampahalaam-baovao tsisy fiantraikany eto Antananarivo ny rivo-doza Hélène mbola hitohy ary aritra 2 andro eo anefa ny orona sy ny herikerika eto Andrenivohitra vinavinaina ivoaka an-dranomasina rahampitso vao maraina be ilay rivo-doza. Mbola mitoetra kosa ny filazana loza fanairana ho an'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Melaky efa mihena ny herin'ity rivo-doza ity na dia sokajiana ho mahery vaika na cyclone tropical intense aza. Efa vonina ihany koa ny BNGRC amin'ny famonjena ireo mety ho trahabo ny fanadihadiana. Arivo sy ray alina ireo vinavinaina ho trahabo na orina fandalovana ity cyclone tropical intense Hélène ity. Raha ny vaovao farany voaray efa misy 430 ireo trahabo na any amin'ny faritra Boeny iny. Raha nitatitra nataon'ny avy eo anivon'ny BNGRC io maraina io efa hatramin'ny 17 ny volana Martsa teo izy ireo no vonina amin'ny famonjena ireo trahabo iny. Efa misy ny iraka manokana nalefany amin'ireo faritra mena toa amin'ny Boeny mba hijeriny zava-misy. Raha ny atotanisa ao amin'izy ireo ampy hamonjena ireo izay mety ho traboina amin'ireo faritra andalovan'ity rivo-doza ity ny tebola sy ny fitaovana eo am-pelantanana. Dia ho antsika eto Madagasikara zany dia raha mbola eo amin'ny 7500 personnes zany hoe 507 arivo dia mbola voasahatsika nasional zany hoe tsika fanjakana fotsiny aloha. Fa raha vao mihoatra an'izay le izy hatramin'ny eo 25 000 personnes dia zay no vitantsika rehetrarehetra eto Madagasikara miaraka amin'ireo mpiara-milatoko amintsika reo théoriquement daholo zany ao anatin'le fiomanana. Raha mihoatra an'izay zany izy zay vao mety hisy n'le fangatahana fanampiana ny ivelany. Mizotra miadana makany atsimo andrefana ilay rivo-doza Hélène amin'izao fotoana izao. Na dia sokajiana ho isan'ny rivo-doza mahery azy izy ity dia efa niaina ny herin'ny rivotra entiny. Fa no ireo andeha andrahona miparitaka ny orana no betsaka entiny. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tsy dia mihetsika firy tao amin'ny district Solala misy ny foiben'ny rivo-doza. Ny tsara fotsiny manamarika fa efa miaina ny heriny satria ny rivotra hoentiny dia 20 km isan'ora. Ny tafio-drivotra ny manakaiky ny foibeny dia tafakatra hatrany amin'ny 10 km isan'ora. Miaina azy ny herin'izy io dia mbola saika voatana avokoa ny filazana loza ho an'ireo distrika rehetra na raha izany.
Zay koa zany ny antony mahatonga antsika somary manjongona sy manorana io satria dia misy andehan-drahona izay mandalo eto amin'ny Fatra-Antananarivo sy manodidina izay mifandray amin'ilay rivo-doza fa tsy hoe sanatria ka hoe andrivotra be akory ny teosy ny andro eto amin'ny Fatrandrenivohitra sy manodidina. Ny fandehana izy io zany satria amin'ny distrika Solala izy ho vinavinaina zany hivoaka ny an-dranomasina raha ampitso amin'ny faritry manodidina ny faritry Besangampiny. Izany aza, misy ny andehan-drahona izay entin'ity cyclone Hélène mitarika ny fiavian'ny orana eto afovoantany. Raha ny fanazavan'ireo mpizaha toetr'andro, mbola haritra 2 andro eo ny orana eto afovoantany. Aina mety hakaran'ny rano ho an'ireo faritra iva eto andrenivohitra raha ny ateviny herika amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny fiovan'ny hafanana ary mila fitandremana indrindra ho an'ireo marefo ara-pahasalamana. Amin'izao fotoana izao fantatra fa dibo-drano tanteraka ny tampon-tanànan'ny Mahajanga sy ny faritra maro hafa tafakatra hatrany amin'ny 9 metatra ny onjan-dranomasina tany an-toerana araka ny vaovao nampitainy namana mpanao gazety vokatry ny fandalovana ity rivo-doza ity niakatra hatrany amin'ny 10 metatra kosa ny rano amin'ny faritra sasany toa ny tsara rano ambany sy tsara rano ambony ary anosy kely hatramin'izao fotoana izao mbola misy ny rivotra any an-toerana hatreto aloha na dia ho aza ireo trabona tsy mbola nisy ny namony ainy na ny tsy hita popoka mety hena tsikelikely mandritra ny alina kosa ny rano ny herin'ilay rivo-doza efa somary mihamalefaka araka ny tombatomba ny namana mpanao gazety any an-toerana nampita ny vaovao io hariva io tsy misy fiantraikany amin'ny fitaterana sy ny fivezivezena aloha izany hatreto ankoatry ny hoe niakatra ny vidim-bary tany an-toerana hatramin'ny androany maraina. Fa mbola ijany eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany isika olona 930 mipetraka eny amin'ny toerana iva no trabona amin'izao fotoana izao no ny fandalovan'ny rivo-doza Hélène any amin'ny faritra Boeny ao an-tampon-tanàna no tena voamafy no ny fandalovan'ity rivo-doza ity tsy nisy nakany an-tsekoly ihany koa ireo mpianatra rehetra any an-toerana mba hisoroana ny mety ho loza mitranga fanadihadiana. Hatrany amin'ny arivo no vinavinainy ny Bureau national miandraikitra ny loza voajanahary na ny BNGC fa mila ny fanampiana noho ny fandalovana ilay rivo-doza Hélène izay efa manomboka manantanina ny morontsiraka i Mahajanga. Noho izany dia efa nisy ireo mpiasa ny BNGC izay ho any an-toerana hanampy ireo izay efa manao ny asa famonjena sy fanampiana. Ny tondra-drano no tena atahorana amin'ny fandalovana ny rivo-doza, tsy mbola nisy kosa ny fototra-vitrasa simba na dia eo aza ny rivotra mahery. Efa vonona ihany koa ny helikoptera raha toa ka misy ny fidirany rivo-doza an-tanety. Ny tena ina zany hatreto dia ny tondra-drano fa ny rivotra marina fa mahery ny tafio-drivotra entina satria mahatratra 300 km isan'ora izy any ranomasina ary omaly dia efa nivory zany ny komite régional ny fitantanana ny loza dia nanapaka hevitra ny tao Boeny zany fa tsy mianatra ny mpianatra androany. Ho an'ny Croix Rouge izay mandray anjara amin'ny fanampiana ireo trabona sy ny fitsaboana maika, manoloana ity rivo-doza ity dia efa andrasana ny fanampiana ireo fitaovana ilaina izay mitentana fito-tapitrisa euro. Miankina betsaka kosa amin'ny tombana sy ny zava-misy ihany koa vao manetsika ny fitaovana ny Croix Rouge, indrindra ny fahafahana manome rano fisotro madio. Ny ao Majunga zao efa misy stock de prépositionné ao dia ny ao akaikin'izay koa ny any Antsoa akaikin'ny Majunga. Ka raha ohatra zany misy tsy fampin'le izy dia ny avy any Antsoa antsona na ny avy eto Antananarivo zany no alefa mandeha makany ihany koa manampy arakaraka ny isan'le olona sy le zavatra mitranga any aorianan'le tombana izay atao aorian'ny fandalovan'le rivo-doza. Ho an'ny Croix Rouge eto amin'ny faritra Nalamanga dia efa miomana izy ireo indrindra ireo mpilatsaka sitrapo miisa 504,000 amin'ny mety ho fisian'ny rivo-doza. Ho azy ireo tsy mbola miandry loatra ny fiavian'ny loza voajanahary vao mihetsika, efa mandeha foana ny asa indrindra ho an'ireo ankizy any an-tsekoly amin'ny fanampiana amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Antananarivo zany manana ny izay volontaire zay fa ny anay zany amin'ilay bas quartier tena ataon'ny Antananarivo zany hoe misy any amin'ny 1 million no raisinay andraikitra foana isa-taona fa tsy vitanay moa zay fa misy apahany vitanay amin'izay fa ny any amin'ny faritany dia efa misy Croix Rouge zaka amin'ny faritany mandray ny cyclone. Androany no notokanana ny trano fitehirizana fitaovana ilaina maika eo amin'ny Vonjitaitra etsy Ambohimanambola. Tonga nanotrona izany ny filoham-pirenena mivady. Vola mitetana hatrany amin'ny 5,703 euro kosa no novatsiny ny AFD no nahavitana nanamboatra ny fototra-vitrasa 2 izay any Tomasina ny iray. Ivadika eo amin'ny pejy politika kosa indray isika no lavin'ny filoham-pirenena ny fanambaran'ny mapara omaly milaza fa nasolon'izy ireo olon-kafa ny anarany Ajare Sampa eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Tsy namaly mazava kosa ny filoha amin'izay mety ho fionany sy Andriamatoa Andry Rajoelina araka ny filazan'ny mapara hatrany. Etsekilan'izay tsy mbola fantatra androany ny anaran'izay ho Prime Ministre fanadihadiana.
Tafiditra ao anatin'ny vina fampihavana no karakarain'ny FFM ireo lehibe nandrim-panjakana tetezamita sy ireo filoha izay nifanesiny nitondra ny Madagasikara. Nametraka olana hatrany anefa ny momba andavalomanana marika noho ny tsy mahay tao an-toerana azy. Olana izay efa nosedrainy ny FFKM ihany koa raha mbola tsy nahita ambaniny hatramin'izao. Ny FFM izay nilaza fa tafiditra ary voakasika amin'ity fampihavanana ity farany. Inona tokoa no hanaovana fampihavanana raha toa mbola misy ny sakana ary olona voakasika akaiky mihitsy no tsy eo. Ny FFM raha nanontaniana dia nilaza izy ireo fa tsy miditra amin'ny resaka politika nefa io no nahatonga azy ireo eo amin'ny toerana indrindra amin'izay lafin'ny politika izay sy izay ihany koa no kirakirain'izy ireo raha toka ny famitsora-keloka no resahany. Za aloha dia nizara bagaga tamin'iny satria dia mbola tsy naharay izay olona natolotro zareo zany aloha hatreto aloha amin'izao androany zao. Tsy anarana aty amiko hatramin'izao fa zaza mba ohatranareo rehetra koa na eno an'iny fanambarana io. Mikasika ity fampihavanana ity dia isy ny planina izay hoatsangana miaraka amin'ireo mpampihavana. Anana fomba fiasa manokana ny FFM amin'izany izary vao mera efatra izy ireo ka samy andinika ny loha hevitra iray avy. Isan'izany ohatra ny fampihavanana izay antoky ny fampiraisam-pirenena, eo ihany koa ny fametrahana sehatra ifanankarozan-kevitra. Raha ny fanazavana azo aza dia hiparitaka manerana ireo faritra 20 mihitsy ireo ampikambana eo anivon'ny FFM. Amin'ny fahasivy sy ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao moa no fantatra fanatanteran'izy ireo ny fihaonana miaraka amin'ireo mpampihavana rehetra etsy amin'ny hôtel Panorama. Fiona sy dinika ny fanaovana rodota dia ny filoha-pirenena sy ny filoha mpanorona ny mapara dia ny fananarana ny hanovana ny io anarana natolotry ny mapara roa volana lasa io. Ko dia misy anarana hafa natolotry ny mapara ary namafisy ny GPS anarana mifanaraka amin'ny dinika ny fanaovana rodota. Atraizany mety totoy ity fampihavanana ity anao ahoana ny endrika hita maso isehony izany. Atreto ankoatran'ny famitsora-keloka mbola manjavozavo avokoa ny toy ny raharaha fampihavanana na ireo natomboky ny FFKM na ihany koa izay tarihany FFM ity. Amin'izao amin'ny valora alina izao no tokony hanomboka ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ataon'ny filoha Erajonary Mampianiny amin'ny bany vato. Inona no mety vaovao ambaran'ny filoham-pirenena eo am-piangana mety eny ve no ilazany ny fanendren'ny Prime Ministre sa mandritry ny fotoana izay tsy mahita an-toerana azy no ilazan'ny sekretera jeneraly Ralala Roger izany ny fanendrena Prime Ministre izay nambarany tany Paris farany teo fa mety ho tanterahany mialoha ny andehanany any Bruxelles lezana ny idiran'ny namana mpanao gazety tovra kotondravony avy eny an-toerana ao anatin'ny fampalalam-baovao. Fa mbola izany eo amin'izay pejy politika izay hatrany isika roa taona izay no niasan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM izay nifototra hatrany tamin'ny fandiniana ny famitsoran-keloka izy ireo. Ankehitriny ary raha tsy tazana intsony ny FFKM izay ray aman-dreny am-panahy antenaina noho ny fampihavanana iroso indray amin'ny fampionana ireo mpampihavana ny FFM ny fahasivy sy ny fahafolo ny volana aprilo avy izao fanadihady. Tafiditra ao anatin'ny vina fampihavana no karakarain'ny FFM ireo lehibe nandrim-panjakana tetezamita sy ireo filoha izay nifanesiny nitondra ny Madagasikara. Nametraka olana hatrany anefa ny momba andavalomanana marika noho ny tsy mahay tao an-toerana azy. Olana izay efa nosedrainy ny FFKM ihany koa raha mbola tsy nahita ambaniny hatramin'izao. Ny FFM izay nilaza fa tafiditra ary voakasika amin'ity fampihavanana ity farany. Inona tokoa no hanaovana fampihavanana raha toa mbola misy ny sakana ary olona voakasika akaiky mihitsy no tsy eo. Ny FFM raha nanontaniana dia nilaza izy ireo fa tsy miditra amin'ny resaka politika nefa io no nahatonga azy ireo eo amin'ny toerana indrindra amin'izay lafin'ny politika izay sy izay ihany koa no kirakirain'izy ireo raha toka ny famitsora-keloka no resahany. Ny ato amin'ny FFM dia isany andrim-panjakana sy mpanao politika. Anasika samy mahafantatra fa ny mouvance Ravalomanana ndraiky manoana an'izao fitondrana zao raha sisy fanarahany zareo tany ngamba mety tsy hanoana izy. Fa zay ato amin'ny FFM zany io ataonay asa hoe verina ny président Ravalomanana nandisanay zay to. Nenay ahoana nahatonga andreto krizy verimperina.
Mikasika ity fampihavanana ity dia isy ny planina izay ho atsangana miaraka amin'ireo mpampihavana, hanana fomba fiasa manokana ny FFM amin'izany, izary vao mera 4 izy ireo ka samy andinika ny lohahevitra iray avy. Isan'izany ohatra ny fampihavanana izay antoky ny fampiraisam-pirenena, eo ihany koa ny fametrahana sehatra ifanankarozan-kevitra. Raha ny fanazavana azo aza dia hiparitaka manerana ireo faritra 12 mihitsy ireo ampikambana eo anivon'ny FFM. Amin'ny fahasivy sy ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao moa no fantatra fa natanteran'izy ireo ny fihaonana miaraka amin'ireo mpampihavana etsy amin'ny hôtel Panorama. Rehefa vita io fampionana ny mpampihavana au niveau national io zany dia isy ny fidinana rehetra membre ato amin'ny FFM fantatrareo fa avy amin'ny faritra 12 zahay dia idina ny dolo ndray mbola haka tombo-kevitra sy jery mihitsy ilay zavatra misy any amin'ny manerana ny nosy any. Atraizany mety ho toy n'ity fampihavanana ity, anao ahoana ny endrika hita maso isehony izany. Hatreto ankoatran'ny famitsoran-keloka mbola manjavozavo avokoa ny toy ny raharaha fampihavanana na ireo natomboky ny FFKM na ihany koa izay tarihany FFM ity. Ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray isika 7 andro zao nanaova ny fohy be mpitondrana ankapobe momba ny hetra fisavana tampoka ifotony araka ny andininy fa 20 teboka aotra enina teboka 20 anatin'ny lalàna ankapobe ny mifeny hetra. Maro tamin'ireo mpivarotra mpamongady eny amin'ny tsena Nosbe no nanapa-kevitra ny anidiny tsenany rehefa tonga ireo mpiasan'ny hetra manao fisafona. Tsy nahatra nefa izany ary saika efa misokatra avokoa izy ireo tamin'ity androany ity fanatetiana. Niteraka fimenonana teo amin'ireo mpanjifa teny amin'ny tsena Nosbe sy ireo mpamongady teto Antananarivo sy ny manodidina. Ny fanidiny ireo mpamongady tsena ny herinandro farany teo. Ho an'ny teny Andorany fotsy manokana ny hidy hatramin'ireo mpanjara ny zoma farany teo. Tetỳ amin'ny tsena Nosbe voatery ny vidy tamin'ny mpanjara hafa ireo mpiantsena. Tsy maharaka ny filan'izy ireo anefa izany ampiodiana ny seha-piariana amin'ny andavanandro toy ity iray mpianakaviana iray mpanao koba ity. Isaka 3 ohatra maka 50 kilo. Rehefa nidiny tsena tamin'ny herinandro dia ahoana no nataonao? 4 grossiste tadiary amin'ny épicerie maka dia amin'ny épicerie fa misy atonjarany kely ihany koa dia mitambatra ihany tsena efa tsy mety. Ny entana miakatra daholo amin'izao. Menaka zao lasa 930 dia ny kobany amin'ny épicerie lasa maka 200 hoe. Nefa ny entana efa miakatra dia ny tsena tsy misy. Saika ny voa avokoa ireo mpamongady tamin'ity herinandro ity taorian'ny marimaritra iraisana ny voaka tamin'ny alalan'ny fifampitiniana teo amin'ny delegen'ny tsena sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fohy be mpitondrana ankapobeny momba ny hetra ny zoma farany teo. Fantatry fa tsy ho savaina intsony ny vola maty anaty vatasarina araka ny fitakiana nataon'ireo mpivarotra saingy tsy maintsy ho tohizana ny fisavana ny fakturan'ny varotra sy ny entana ampidirin'ireo mpamongady. Fa ny CSSB le fotoanany katolana zay tato ato dia niezaka zany zay hoe amotsena aloha hiandry izay fikadon'ny zareo mpisavy eo sady le izy zany tena olana tamin'ilay izy le fomba fisavandry zareo zany tena tsy naneken'ny mpivarotra tsy sanatria akory hoe tsy mety ho savaina mpivarotra fa raha resaka taratasy tsisy olana mihitsy fa ny tena olana zany le fisavana tiroara fanasana vola matinao ahoana kosa moa volany ampelantananao ve dia omena ho savain'ny olona hafa. Ohatra tsy mety angamba izay raha ny fahalalana mpivarotra azy Na izany azy mbola misy amin'ireo mpamongady ny tsy mbola namontsena ny androany. Olana eo amin'ny tsy fangaraharahan'ny fitantanam-bola-panjakana nambara ny mpiaro ny zony mpanjifa fa antony tsy haneken'ny mpamongady fitsiriana ampanarahan-dalàna ny fandoavan-ketra io. Tokony isy latabatra boribory ifanatona ny fanjakana sy ny mpambongady zay voakasika an'izay hetra zay satria betsaka koa ny secteur informel zay tsy mandoa dia matezitra an'ireo fa mpandohetra hatramin'izay zay mpandoa foana ny voa ka ny fiaraha-miasa ary ny fidinana ny fotony manadiady an'izay mba hidiran'ireo mpandohetra tsy mpandohetra ara-dalàna reo secteur informel reo ao anatin'ny formel ary ampiena ny alohany zay fa mpandoa hatramin'izay mitombo bebe koa ny vola raisiny fanjakana amin'izay mpandraraha zay tokony voakasika an'izay hetra zay. Tsy ireo mpamongady ihany no voakasiky ny fampanarahan-dalàna momba ny hetra raha nambara ny ministry ny vola sy ny teti-bola ny alakamisy farany teo. Sotram-piariana iray manontolo manomboka amin'ny fampidirana entana avy any ivelany ka hatramin'ireo mpanjara no hotsiriana. Tanjona amin'izany ny ampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola-panjakana izay verina amin'ny vahoaka ihany. Dia raha ity zany tsika hiazakazaka milofo amin'ny fampidiran-ketra ka isy olona tsy valana zay tsy manaiky fampidiran-ketra dia amono ny malagasy manontolo izy satria ahoana moa no andaovantsika ny karaman'ireny mpampianatra, ren'ilay mpampivelona any ambanivohitra ireny,
ny mpamafa ny hôpitaly sy ny dokotera zay mikarakara ny avantsika marary any amin'ny hôpitaly sy any amin'ny dispensaire rehetra any raha tsy miditra ny etra. Asa ao anatin'ny famerenana ny tany-tandalàna ary mbola santatra mbavarano ihany ny fisavany anivon'ireo mpamongady. Ahafahana manara-maso ireo entana miditra eto amintsika ihany koa io fepetra io, indrindra fa ny kalitao ireo entana mitobaka avy any ivelany tato anatin'ny tetezamita. Vaovao voaray io hariva io valin'ny fangatana fanemoram-potoana fandoava-ketra mahakasiky ny fampihenana revizion ny hetra tokony aloha araky ny fehezan-dalàna kapobe mifehy ny hetra ny fametrahana, ny fanambarana ny vokatra sy ny vola miditra ary ny hetra tambatra dia tokony atao mialohan'ny 5 Mey sy 1 Martsa amin'ny taona manaraka. Ho fanomezana fahafapon'ny fangatahana dia hemotra amin'ny 3 Jona 2024 ny fehimpotona andoavan'ny mpitatitra manerana ny nosy ny hetra tokony alohany ary ho tataovan-tsazy raha dilo io fehimpotona io ny fanarahana anefana ny adidy andrasana amin'izy ireo tsy ekena kosa ny fampihenana ny hetra tokony aloha. Fa ijany eo amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany isika nahitana fiakarany 520 isanjato ny vidim-piainana tao anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Ohatra mivangana amin'izany ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny vidin'ny vary, ny fiainan'ny isandam-bola no antony goavana voalohany mahatonga ny fidanganan'ny vidim-piainana raha ny nambaran'ny pahy toe-karena iray. Fanadihadiana. Tsy mitsaha-miiba ny isandam-bola malagasy tato anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Efa mahatratra 703 ariary ny euro amin'izao fotoana izao, raha raika amin'ny 707 ariary tamin'ny fiandohan'ny taona. Tafakatra 720 ariary kosa ny dolara, raha 240 ariary izany tamin'ny volana janoary. Antony telo no mahatonga ny fidinan'ny sandam-bola raha nambara ny pahy toe-karena iray. Voalohany, rehefa tsy maharaka ny tinady ny tolotra toy ny vary amin'ny vanim-potoana ny maitsoahitra. Faharoa, rehefa ambony ny fahefa-mividin'ny olona. Fahatelo, rehefa midina ny sandam-bola ka lasa mividy lafo rehefa manafatra avy any ivelany. Io fidinan'ny sandam-bola io no antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao raha nambara ny pahy toe-karena ity hatrany. Tokony manao izay fahaizany mihitsy ny mpitondra fanjakana mba tsy hampisy an'io dévaluation io. Fa tena hoe tena zavatra tena mampijaly vahoaka io. Satria hitantsika zany zao hoe efa tsy manana pouvoir d'achat le olona. Efa tsy manana pouvoir d'achat le olona normalement tokony midina ny vidim-piainana. Dia le olona efa tsy manana fahafaham-bidy, ny vidim-piainana nefa vao maika miakatra. Dikan'izay zany dia tena hoe tsy misakafo tsony ny olona, tsy afaka mividy fanafody tsony ny olona, efa tsy tenenina tsony zany hoe manao vakansa sy mianatra. Zany efa be da be tsy afaka manao an'izany tsony. Miaina mivantana io fiakaran'ny vidim-piainana io ny malagasy farany teo. Ny 13 Janoary tafakatra 70,4 ariary ny gazoil, raha 7,4 ariary zany teo aloha, elanelana 70 ariary. Nahitana fiakarany 70 ariary kosa ny lasantsy, raha 7,703 ariary zany teo aloha dia efa 70,503 ariary ankehitriny. 570 ariary kosa ny fiakarana ho an'ny solika fandrehitra, 7,904 ariary no lasa 5,704 ariary ankehitriny. Niakatra ihany koa ny vidim-bary, raha 5,904 ariary ny kilao varina farany tamin'ny volana Martsa tamin'ny taondasa, efa mahatratra 2,704 ariary zany ankehitriny. Tafakatra 4,704 ariary kosa ny vary fotsy amin'izao fotoana izao, raha 7,904 ariary zany tamin'ny taondasa. Ny fampitomboana ny fanondranana sy ny famatsim-bola avy any ivelany no isan'ny hahamaro toerana ny santam-bola amin'ny fomba maharitra. Fa olana aingana afaka ataon'ny fanjakana ihany koa anefa ny fivarotana ny volamena misy eto Madagasikara. Mila encouragena zany ny investisseur hiditra eto Madagasikara satria le vola avy any ivelany miditra eto reny no ahafahantsika mistabiliser ny volantsika. Ahafahanao mi-encourager ny olona hiditra eto dia mila miaina amina tany-tandalàna. Tsika malagasy tena manana fantatra mihitsy hoe manana volamena be dia be eto. Fa zany hoe le izy tsy voakontrôlen'ny fanjakana, be da be ny volamena mivoaka fotsiny ohatr'izao. Dia tokony mandray fanapahan-kevitra ny fanjakana hoe manomboka izao dia ny fanjakana malagasy ihany no mividy volamena. Zany hoe afaka mitrandraka volamena daholo zany izay tia hitrandraka. Fa ny mividy fotsiny no fanjakana ihany dia izy indray mivarotra azy any ivelany avy eo dia iny tonga dia afaka stabilisena aingana dia aingana ny volantsika.
Mijanona ho sosikevitra avokoa ankehitriny ny tombatombana rehetra hoenti mamany olan'i Madagasikara. Tato anatin'ny 3 volana voalohan'ity taona ity, na efa hita soritra aza ny fivahan'ny olana politika tsy hita izay tena marina momba ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny noho ny tsy mbola fijoroan'ny governemanta. Fa manomana ny fidirany amin'ny fitrandrana ny solitany ao Mahajanga kosa ny orinasa Amerikana ExxonMobil anomboka atsoatsy ny fanadihadiana mahakasika ny vokatry ny asa atao eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina ny étude d'impact environnemental et social. Nisy ny fiaonana tamin'ny fiarahamonim-pirenena ny herinandro farany teo, fanadihadiana hoentin'ny Ilta Asinjo. 7,703 kilometatra toradroa nivelaran'ny faritra anaovan'ny ExxonMobil ny fitrandrana ny solitany ao Mahajanga. Iray amin'ireo faritra 3 goavana nanaova ny fangatahana hitrandraka eto Madagasikara itsy ao Mahajanga itsy. Ao amin'ny Cap Saint-André sy Ampasindava no misy ireo 2 hafa. Efa hatramin'ny fiandohan'ity volana Martsa ity no niverina andatabatra indray ny taratasy mikasika ny ExxonMobil. Ankehitriny, efa miomana tanteraka amin'ny fanadihadiana lalina na ny étude d'impact environnemental et social ity orinasa ity ary efa nisy tao anatin'izay ny fiaonana tamin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny ayay voalohany dia mikasika ny fahasimbana ara-tontolo iainana izay nitondrany zareo valiny raha tsy resaka tsika mikasika an'ilay dauphin tamin'ny taona 2024 izay nitondrany zareo valiny ary nandraisan zareo fepetra amin'ny fampiasana sonar. Teo koa le resaka hoe tamin'ny ayay anay mikasika ny risque ngeza be amin'itony fitrandrana pétrole itony dia ny déversement en mer zany le hoe raha raka ety an-dranomasina zany ny pétrole zany. Aorian'io fanadihadiana io no anomboka ny fitsiriana ny any ambanin'ny ranomasina ahafantarana ny adirin'ny solitany ao amin'io velarana ho trandrahan'ny ExxonMobil io. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena, ankoatra ireo voka-dratsiny amin'ny tontolo iainana, arahina maso akaiky ihany koa ny vokatry ny fitrandrahana mivantana eo amin'ny fiainan'ny mponina. Tokony miteraka asa ireny fitrandrahana ireny, tokony mampiasa olona vita toerana ireny fitrandrahana ireny ary tsika eto toerana koa tokony miomana amin'izany fitrandrahana izany mba hoe rehefa tonga tokotrany raha nahita solika zareo dia efa tonga tokotrany dia vonona amin'izany tsika na araka ny fahaizana izany na araka fitaovana mba tsy ho kely ny vola ho azontsika. Fa ny tena zava-dehibe na anisan'ny nampitainay taminy dia ity resaka mangarahary ity indrindrindrindra eo amin'ny resaka contrat. Io tsy na tena olana lehibe, firy tokotra moa tena anjaran'ny malagasy amin'izy io ary firy tokotra ny anjaran'le mpitrandraka. Raha ny lalàna misy eto Madagasikara araka ny fanazavany avy amin'ny Alliance Voagasy hatrany. Tsy voafaritra mazava ny tokony ho vola hiditra amin'ny kitapom-bola-panjakana avy amin'ny solika trandrahina raha toa ka 200 izany ho an'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany hafa. Antony ilana ny fanovana ny lalàna mifehy ity sehatra ity sy ny fampangaraharana ny fitantanana ahafantara ny vahoaka marina izay vola mihodina ao hatreto mijanona ho tsy ambaratelo avokoa ny fifampiresahana rehetra ao anatin'ny solitany. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray no anizantsika ny fampahalalam-baovao mitoka-monina eo amin'ny lafiny maro ny distrika ny Manankara ankehitriny. Akoatry ny faharatsian'ny lalana miazony any an-toerana, foto-dravitra sa enina lehibe no miantona ary tsy maintsy arenina amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny serana Tsambo, ny serana mpiara-manidina, ny hôpitaly Manarapenitra, ny stationnement, ny tsena ary ny tetezana Makeny Manakarabe. Isan'ny toerana mila vonjy-aingana ity distrika ity fanadihadiana. Ny totongana na ny endriky ny tanàna na ny fiarinimponina tato anatin'ny 10 taona farany ho an'ny teto Manakara. Sarotra ny fivezivezen'ny vokatra sy ny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro hatramin'ny fikarakarana tota taratasy amin'ny biraom-panjakana. Voatery mihodina lavitra raha hiazon'ny morontsiraka sy ireo biraom-panjakana maro samihafa eny an-toerana ny mponina. 2 taona izao no natapaka ity tetezan'ny Manakarabe ity. Mila hatrany amin'ny 4 miliara ariary ny fanamboarana izany. Ny pont aloha dia tamin'ny 10 septembre 2012 tamin'ny ray zay ny tena tapan'le pont teo. Nisy camion aloha teo zany dia natao marche arrière zany le camion zany nakanan'le camion dia niakatra amin'ny tany menakely io dia votrotron'ny trax. Hatramin'ny tapan'ny pont teo Manakarabe zao dia sahirana misy le ponina eto amin'ny fivezivezena amin'ny fitadiavana tapaka. Anay zao mba ingavianay zany mba anaovana an'ity pont ity mba
agnampin'le fikarakarana vahoaka ny fahasahiranana ty amin'ny fiainana efa sarotra. Miangavy ny fitoram-pazakana any zay mba ata malakilaky le pont satria ty misy amin'ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ny rano Manakara. Nilaza ihany koa ny mponina fasahirana amin'ny famoahana ny vokatra avy eo an-toerana izy ireo. Mandany 40 ora vao tonga aty an-drenivohitra noho ny faratsian'ny lalana, 20 ora raha camion. Vokatra izay simba eny an-dalana ny vokatra. Zara raha mandeha ny fiaran-dalamby mampitohy an'ny Fianaratsoa Manakara ao anatin'ny iray volana. Nisy aranatsambo raha teo efa tamin'ny andron-dravalo manana marika no nihidy. Mbola tamin'ny tetezamita tamin'izany filoha-hevitry ny congrès tetezamita dia efa fantatry ny président ny république. Izy moa ministre ny vola sy ny teti-bola fa ilainay ato amin'ny faritany Fianaratsoa no amelomana an'ity poriny Manakara ty. Ty zany tsy hoe poriny Manakara rery fa poriny faritany Fianaratsoa. Ary betsaka ny olona ny velo amin'ity port ty tato amin'ny SPM Batalazy Manakara ka zao voafidy président Andriamatoera Jaonal Mampianina dia matoky zay fa iroso ny fanamboarana ny poriny Manakara mba hisiny ny asa ho an'ny anakavy amin'ireny sy ny tanora. Ankoatr'ireo, miantona efa mambolana maro ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ny toerana. Ao ny milaza fa voahidy any Toamasina ny fitaovana tokony amin'ny tanany asa. Ao kosa ny milaza fa antony hafa no mahatonga ny fanamboarana hiato. Fampanantenana nataon'ny fitondrana tetezamita io, nisy vola efa natokany zareo amin'ny tanany io kanefa hatramin'izao dia mbola tsy vita. Ny antony dia be dia be misy miteny fa izahay moa zany na chef de région taloha teo sy dia ny tralala tao anatiny sy nampidirina tao anatin'ny fandraisana anjara ny fahavitany io fa dia mijery tahaka ny be sy ny maro. Ka noho ny agnontaniana zareo dia izahay sy nahazo karama, ny matériel sy ampy, ny sy nisy avance de démarrage. Araka ny henonay dia avance de démarrage nisy fa sy nandeha amin'ny tokony fagnatosana ny asa. Dia io zany izy mijanona io ary be dia be ny zavatra toy izany. Raha ny loharanom Vaovao azo, miantona ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra amin'ny faritra 3: Maintirano, Morondava ary Manakara. Etsy ankilany no tanterahana tany Manakara omaly ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ny solombavambahoaka Andriatsizehena Benja Urbain. Tonga nanotrona izany tany an-toerana ny filohan'ny MMM Ajo Andrianainarivelo. Ny asan'ny solombavambahoaka dia manomboka androany ny andraisako anazy. Ny solombavambahoaka sy manana programan'asa. Ny programan'asanay magnatanteraky ny etaetanareo lehibe ny faritra. Ny etaetanareo PDS, ao ny district, ao ny telefaritra rehetra. Eto aminay ny etaetasika ho fampandroana ny district Manakara anjaranay miady an'izany any amin'ny gouvernement tompolasy tompovavy. Tsy misy araka izany ny fandaharana asa manokana avy amin'ity solombavambahoaka ity. Miainga avy amin'ny vahoaka hatrany izany. Na izany aza, misy amin'ireo foto-drafitr'asa ireo ny tsy maintsy atao lahara-pahamehana. Vaovao avy any Manakara hatrany fokontany manodidina ny 7ambin'ny amin'ny distriktan'ny Manakara no tonga nanatrika ny lanonana tamin'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ny solombavambahoaka Andriatsizehena Benja Urbain tany Manakara omaly. Fisaorana ny vahoaka ny Manakara sy fanentanana ho amin'ny fiara-miasa no tena nisongadina nandritry ny lahateny izay natao fanadihadiana. Tsy tokony hivaona amin'ny fanarahana ny voalazan'ny lalam-panorenana ny fanapahan-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena, hoy ny avy eo amin'ny vondrona malagasy miara-miainga, ho fikolokoloana ny fiainana toko sy ny firaisan-kina, taorian'ny fametrahana solombavambahoaka ny mananara-varatra, dia ny tao Manakara indray no natolotra ny vahoaka omaly. Anton'io, avy amin'ny vahoaka ny solombavambahoaka ary rariny indrindra raha toka mijoro sy maneho ny fahavononana, anao tatitra sy ara-iasa amin'ny vahoaka amin'ny asa izay andrasana aminy. Fa raha natao ny fifidianana ny bureau maharitra tao amin'ny anteny meram-pirenena dia henontsika tamin'ny hainao manjery ary fantatra fanoravana izany satria nisy fandikan-dalàna tao anatiny.
fantatra koa amin'izao dia miandry ny fiantsoana manaraka zay solombavam-bahoaka mba hifidy ny birao maharitra rehetra ao anatin'izany antenimieram-pirenena izany, na ny filoha na ny filoha lefitra na ny kestera, fa dia foana tanteraka satria ao anatin'ny repoblika fahefatra isika zao tokony hanaraka zay voalaza ny lalam-panorenana ny zavatra rehetra atao eto amin'ity firenena ity. Fomba filaza ny sasany manko ny milaza hoe atao manara-penitra, dia okakory vahoaka ny manakara mba atao manara-penitra ny birao maharitra zay nahatonga azy ka noravana zay tsy nanara-dalàna. Fisaorana sy fakasitrana ny vahoaka ny manakara kosa no lahadinika nataon'ny filohan'ny vondrona politika miarady malagasy miara-miainga Ady Andriananarivelo nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Ankoatr'izay dia nitodika tamin'ny vahoaka ny manakara sy ny malagasy tsy vaky volo ny tenany amin'ny fiaraha-miasa tokony atao. Manentana ihany koa ho an'ireo malagasy namana havana rehetrarehetra eto manakara sy eran'ny Madagasikara mba hifanometanana mba hampandrosoana ny faritra tsirairay avy satria ny anaran'ireo solombavam-bahoaka ireo dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara, natao hanontrotra amin'ny Madagasikara, natao hiasa ho an'ny Madagasikara, natao hiasa ho an'ny malagasy tsirairay avy. Manateny izahay faharoa ny député lany teto ka dia hifameno sy fanometanana amin'ny fampandrosoana an'ity tanàna ity izy mirahalahy satria ny vondrona politika malagasy miara-miainga dia tsy manana fahavalo afa-tsy zao rehetrarehetra manakana ny fampandrosoana ny firenentsika. Mazava ho azy fa tsy fampelezan-kevitra na ny fifidianana ihany no atserovana ny vahoaka ho an'ity vondrona politika ity, fa amin'ny fotoana rehetra tokony ho hita taratra hatrany ny hoe vahoaka ny tompon'ny fahefana ary ilana ny mametraka ny vahoaka amin'ny toerana amendrika azy. Hatreto tsy misy afa-tsy ny MMM ireo antoko politika lehibe no niverina teny amin'ny vahoaka tahaka izao hatramin'ny nahavitany ny fifidianana. Taorian'ny fandraisam-pitenenana samihafa nitoy tamin'ny fiaraha-miala etaeta ho an'ireo vahiny manan-kajana saina ny lanonana. Ny vahoaka kosa niara-ny totorebika tamin'ny barinjaka sy ny nasy. Iverina eto Antananarivo kosa indray isika teratany vahiny no misy loka ireo tantsaha eny Ankarobato Ambojanaka amin'ireo tanimbary manodidina. Ambaran'izy ireo fa efa hadiva ao alain'ny fanjakana ny tany ary hovidiana amin'ny vidiny mora dia mora, izany hoe 4,000 ariary ny metatra toradroa. Raha toa kosa izy ireo no mividy izany dia 7,000 ariary ny vidianan'izy ireo izany. Raha ny fisolokiana ataon'ireo teratany vahiny tantsaha ihany koa dia ambaran'izy ireo fa tetika asa-panjakana no ataony fanampanazavana. Fampiororona ny tantsaha zany hoe rehefa tsy amidinao ny taninao dia dobo rano rereo anao rehefa ohatra ka voatototra daholo manodidina. Gasy aloha zany no mividy an'ilay izy, agence immobilier mividy an'ilay izy voalohany dia avy eo amidiny amin'ireo teratany vahiny zany zay mila an'ilay tany aoriana zany. Alasora zany dia Ambojanaka Ankarobato. Zay zany efa tratra daholo zay efa misy be lehibe no azo amin'izareo amin'ireo an'ireo ka ny fahazahoany an'ilay sasatsasanyireo mihitsy no ahafahany manery ny hafa. Ny atahoran'ireo tantsaha-mpamboly dia efa maro amin'ireo tany novidiany teratany vahiny ary nototofany avy hatrany. Manahy araka izany ireo tantsaha ka lasa mivarotra tsy fidy ny fananan'izy ireo, efa nisy ihany koa ny fitoriana izay napetraky ny kominy anivon'ny Zandary amin'izao fotoana izao. Vaovao-mpiangonana kosa no izantsika ny fampahalam-baovao mankasitraka sy mankahery ny fandraisana anjaran'ny fiangonana amin'ny fanompoana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitadiavana, ny firaisan-kina, ny fahamarinana ary ny fandriam-pahalemana ny Pape François raha ny nambarany tamin'ireo eveka malagasy manao ny fitsidiana ady limina any Vatican amin'izao fotoana izao. Amin'izao fitsidiana izao ihany koa mety hisy ny fanendrena kardinaly vaovao any Madagasikara taoriany ny fanendren'ny Pape François kardinaly 740 vaovao tamin'ny 20 febroary farany teo. I Monseigneur Odon Razanakolona hatreto no andrandray ny maro voatendry amin'ny toeran'io toan'ireo arcevêque n'Antananarivo teo aloha afa teo alohany.
fa ivadika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray no anizantsika ny izao fampalalam-baovao izao raika amin'ny 30 martsa andro voalohan'ny taona ho an'ireo mankalaza ny taom-baovao malagasy ankehitriny. Fankalazana izay efa miha-manomboka miely manerana ny Madagasikara izany. Na izany aza nefa mbola lavitra ny ezaka amin'ny fampahafantarana ny fisian'ity daty manan-tantara ity. Maro rahateo ny tsy fitovian-kevitra mahakasika izany nanaraka akaiky ny fankalazana izany teny amin'ny trano kultoraly ny mpanao gazety fanadihadiana. Tafiditra ao anatin'ny kolotsaina malagasy ary tokony ho fantatry ny be sy ny maro ny taom-baovao malagasy. Mariky ny maha-malagasy ny malagasy ny fahalalana sy ny fankalazana izany andro izany. Maro anefa tsy mbola mahalala izany fankalazana izany noho ny antony samihafa. Isan'ny sambana voatety amin'ny trano kultoraly malagasy ity tovolahy ity hijery sy hankalaza izany taom-baovao malagasy izany. Tsy makalaza fa androany aza vao naheno an'ilay fanentanana tamin'ny aina aman-jery dia tonga nanatrika mba ho hijery hoe ahoana marina zany fomba malagasy zany hoe ahoana ny fomba ndrazana fa tsy ho lasa hoe rajakom-bazaka miany vahiny any no ataova mba manaja maha-malagasy mamantatra miezaka mandalina ary manady azy ny maha-malagasy. Raha ny fahitako azy zao dia mahafinaritra ihany le izy fa ny olana treto dia ny gasy mbola vitsy no resy lahatra amin'ilay hoe taom-baovao malagasy fa ny olona misaina hoe ratsy le izy amin'ny hoe resaka manao ody gasy oatra. Tsy izy irery anefa no vao izao vao tonga nanatrika izany fankalazana izany fa maro tamin'ireo tanora teto no nangataka fanazavana mahakasika ity taom-baovao malagasy ity. Tsika rehetrarehetra mila mifantatra an'izany hoe inona marina izany hoe taom-baovao malagasy zany. Taom-baovao malagasy dia mila olon-dehibe manazava ny taranaka aty afara dia ny taranaka aty afara koa hoe manazava ny ao aloha ao afaran'izy ireo hoe inona izany hoe taom-baovao malagasy zany. 20 ny fikambanana mikarakara ny taom-baovao malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy karazana foko, tsy ny eto indray ny vohitra intsony fa efa miparitaka manerana ny nosy. Eo amin'ny pikarakarana ny fametrahana ofisialy ny taom-baovao malagasy ny trano kultoraly malagasy amin'izao fotoana izao. Hitanareo teo angamba reo solotena kokoa atao zao zareo tanala, atao zareo bezanjano, atao zareo sakalava voeny, atao zareo sakalava mero maromali, atao zareo zavony fotsy, atao zareo metsy misaraka, misy akory zareo bara tao. Hitanareo zany fa azony malagasy rehetra rehetra tanterahana zany atao malagasy izay endrika ny taom-baovao malagasy zany dia fotoana anankiray ny fanomezana malagasy, ny fanomezana asy ny fihavanana anehoana ny firaisan-kiny. Azo amarinina tsara ny tety andro malagasy ary na tsy nisy aza ny siansa dia efa nahaina anisan'ny andro ny malagasy. Efa mananika ny fa 17 taona no maly ny fankalazana taom-baovao malagasy atao an'ity fikambanana ity. Na izany aza efa ela ny mpandala ny maha-malagasy no niaina sy nankalaza izany. Ny zava-nisy fotsiny dia taty amin'ny taona taty aoriana amin'izao no nisy ireo olona somary tsy tena zaka loatra le teny hoe taom-baovao malagasy dia lasa nampitovy hoe nenay alamady be ohatra nazatra hatramin'izay dia novaina hoe nenay koa atao hoe taom-baovao malagasy dia lasa mitondra fanakorontanana ao anaty fiarahamonina ny teny hoe taom-baovao malagasy satria inona enatra le mijoro hoe zahay mpanao alamady be dia saromana amin'le hoe zahay koa nenay koa mba taom-baovao malagasy. Teboka iraisam-pirenena ahafahana mametraka fitoviana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanisan'andro gregoriana. Na izany aza samy manana ny taom-baovao tsy hitovizany amin'ny hafa avokoa ny firenena samihafa ary isan'ny tratra aoriana isika malagasy amin'ny fomba fankalazana izany. Izahay eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM moa dia mirary soa ny malagasy rehetra natratra ny taom-baovao malagasy ary mirary ny siny ny firaisan-kina sy fahasahiana mijoro amin'izay maha-malagasy izay fa indrindra ny siny ny firaisan-tsaina amaritana taom-baovao malagasy iarahany rehetra manaiky. Amaranantsika ny fampalalam-baovao kosa dia toy ny mahazatra ireo maresaka avy any ivelany akingana no nahazoany Robert teratany Alemana ny diplôman'ny Guinness taona 424. Fahaizana mamany ny barika nalabiera miisa 320 ao anatin'ny 2 minitra. Io ny zava-bita miavaka entina aminao androany.
3, 2, 1, los! So, jetzt geht es los. Der Hahn wird tsy mora ny mifaninana amin'ny lalao tahaka izao. Sy volana no nandiniany teo ny ivon Guinness sy ny tediavana olona sanga ny mahavita mihoatra ity vitany Robert Dulenger ity tamin'ireo firenena nikarakarana fifananana. Ny alakamisy lasa teo no namoahany teo ny ivon Guinness fa anisan'ireo tafiditra ao anatin'ny zavita miavaka amin'ity taona 2024 ity nataony Robert. 2 minitra no nomena azy ary nafahany namaky ireo barika 30 feno labiera ireto. 10 sekondra dia efa ampy anatratrarana ny fanambana petrana. 10 sekondra farany nahafahany nanara-maso ny zavapita mialohan'ny tsarana ny lalao. Fitaovana roa ihany no miasa eto, maile fret sy robinet. Ilaina fahazarana ny toy izao mba hikendrena ny tena lavaka na ihany koa tsy hipoahan'ny barika ka hiparitahan'ny labiera. Raha ny tanjona napetraka mikarakara, barika valo efa ahafahana mahazo ny diplôma, mihoatra n'izay ny vitany Robert. Lehilahy efa manana traikefa amin'ity sehatra ity ary mpiasa amin'ny toeram-pivarotana zava-pisotro Brasserie Arcovale ao Allemagne izy. Isan'ny firenena malaza amin'ny famokarana labiera i Allemagne, fa dadaza ihany koa anefa nilaza ny labiera vokatra eto amintsika raha ny tahaka izao no hifananana. Tokony isy ny sehatra ahafahany malagasy mahazo ny diplôma ny Guinness. Mety tsy hijamina amin'ny fametrahana robinet tahaka izao anefa izany fa mety hitatra hatrany amin'ny fifananana fisotroana mihitsy. Mifarana treo ny fampahalama-bao tamin'ny tianio ity tomboky lahy sy tomboky vavy. Isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mameftananao indray raha mpitso amin'ny iray ora iarahanao amin'ny namana mpanao gazety Sitraka Ravoniarison tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha mpitso hariva indray veloma tompoko.